Faly tafona amitsika mianakavindray amin'ny ity alina ity alady fahavalo amby roapolo ny volana septambra tonga eto amin'ny fanarana mahery indray anao anasananao ary nanarana izany hatramin'ny farany maromaro ihany ireo fanadidina entina aminao vaovao ny vokatra isan-karazany amin'ity alina ity ka avy hatrany dia atombokantsika ny fandaharana ny bola kitra vehivavy ary no anoloana izany satria dia nanomboka tamin'iny andro iny koa tokoa izay fifananam-pirenena izay ka andeha hoarantsika avy hatrany aloha ny vokatra sy ny toe-draranga izay no alazalazana azy ny filarana izany ho amin'ireo sokajy anankiroa taorian'ny andro faharoa nitanterahana tamin'ity farany herinandro ity. Taorian'ny andro voalohany fifantsana fiadina tomponakany Madagasikara ho an'ny sokajy vehivavy ity dia fetasotra sahady ireo tafita amin'ny dingany ampaefadalina no tanterahana ny oktobra ho avy izao eto amin'ny kianjan'ny Mahamasina. Saika ireo ekipa fanta-daza amin'ity taranja ity avokoa ny ankamaroan'izy ireo amin'ny vondrona ohatra dia azo eritreretina ny atafitan'ny ekipan'ny FAH Tompon-takana Andranamanga sy ny ASCAM Itasy any amin'izay dingana izay. Ity farany izay efa natafiditra baolina betsaka indrindra aloha hatramin'ny nanomboan'ny fifaninanana. Torak'izay ihany koa ny vondrona be dia mitarika ny AS Sabinam Analamanga ireto miakanjo mavokely eto sy ny Prescoia avy any Vakinakaratra. Na izany aza nefa dia misy ihany koa ireo ekipa tsy nampoizina efa misongadina amin'ity andiany fadimy ity. Anisan'ireny ny FC Diana sy ny ASCUF ao amin'ny vondrona C fa ny tena mahagaga ny maro dia niezaka nataon'ny ekipan'ny SFF Morimani ireo miakanjo volomparasy raha toa afaka mahisa tokoa mantsy izy ireo tamin'ny taon-data dia efa tafita amin'ny ampaefadalina koa amin'ity fotoana ity taoriana fandresena roa azony. Itoeran'ny pitso alatsinainy ka hiditra amin'ny andro fahatelo indray ny fifantsanana amin'ity fifaninanana ity. Fantatra kosa fa ny 3 oktobra izao no anaovana ny manasa-dalana raha ny alahady 5 oktobra no fantatra izay tompon-daka ho amin'ity taona 2024 ity.